amin'ny fifaina lehibe eny no androtsona tao tokantrantsika eny amin'ny zaonio zao ny ambassadeur-ny Eozoa Aziatia no miditra ao tokantrantsika eny amin'ny zaonio zao ary manonona ny hatsaran'ny Eozoa trany amin'ny tokantrano izay mampandroso ary mirary izy oatsiketra samy hotely Eozoa eo amin'izao fandendesana ny tenin'Andriamanitra zao tsarantsika iariva afaka indray metraka amin'ny fotoana eo am-pelantanan'ilay tompony lanitra sy ny tany sy ny lantilantany amin'ny faratampony avo indrindra izay tsy hitany maso tsy takatry ny maso novinovinovina ndotsika ny voninahitra ariva afaka ho voninahitsinarany merina miarahaba antsika indray ny tena koa ny ambassadeur-ny Eozoa Aziatia mandroso tokantranontsika indray ny amin'ny teny io tia ny fampianarana andro aminy zany dia narana fatelopolo na ny numéro 30 ho antsika rehetra izay miaina ny lohateny moa zany dia hoe aiza moa izy teo tsy mipetraka ny lohateny fa nakaiza izy teo tsara petraka ihany izy iny zany raha mety fa raha tsy mety moa zany dia tsy mino hoe ny anaran'Andriamanitra izay nomeny mpitondra fivavahana izay mpanota dia diso daholo loza ho azy izay nanaraka an'izany sary zany enao tokoa hoe dia tsy mba tonga saina hoe ahoana moa mahamarina ny anarana azy omeny olona akaiky azy eto hoe mpanota zay zany le resahana ahoana ny ahafahana milaza fa maro ny anarana nomeny olona mpanota io na ny anarany azy hoe mpanota ve dia ahoana moa mahamarina an'izay anarana nomeny zay miara-mamaly be atsika re tokantrano hoe tsy mitombo zany na iza atsika maheno anazy zao maniry anazy oto zao dia mazava fa tsy mitombony zany resaka zany Andriamanitra io ve fa laza fa zangy dia tsy mihaino mpanota ka ahoana moa zany no mampitombona zany teny zany tokoa am'izay hevitra zay tsy mitombona mihitsy ne zany daholo avakitsika ny tenyandriamanitra hoe reto daholo zany ny teny milaza fa tsy misy mariny eo anaran'io izay nomen'ireo olona mpanotanao reo satria le mpitondra fivavahana milaza fa tsy maintsy manota ilona miaraka amin'le hoe le Andriamanitra ny tomponareo hatramin'izay Jesosy Jesosy Jizasy io e tsy izay Andriamanitra tsy izy etre hoe Yesoa sy ny maro samihafa fa nampianarika teo hatran'le hoe Yehosoa tsy mety daholo zany teny rehetra zany hatrany amin'le Yahosoa mila atao manakaikaiky amin'ny anarany hoe Yahosoa tsisy mety daholo mihitsy zany satria maninona mpanota daholo nanonona an'izany teny zany dia dojo atsika lalàna hoe aiza misy Andriamanitra mpitondra teny mpanotany eo izy milaza fa za tsy mihaino an'le mpanota ka ianao hoe fa tsy haino dia ahoana moa ny ahafahanao mitondra anarana hoe tena raha ny Andriamanitra ko ty dia mariny ty da ena tonga ny sasana nanao hoe ovay tompo any io dia samy vita hoe Andriamanitra tsy mivaky loha am'izany anarana zany fa mety foana io azafady indrindra ozy ny teny hoe mitsangana antsoa ny anarany ka tsy maintsy antsoa ny io anaran'io zany important le anarana ny dikan'izay ka dadidio tsara zay fa important le anarana fa le anarana antonon'ilay mpitondra fivavahana rehetrarehetra maneran-tany dia tsisy marina mihitsy na nyrayra ny antony mpanota reo olona reo ka mampanota azy dia zao ny lalàna voalohany indra tsy mihaino io Andriamanitra io zany vaketsika teny Andriamanitra ny bokyny Isia toko fahasivy amby dimapolo andiny voalohany sy ny faharoa jery tenin'Andriamanitra maromaro kelytsika aloha Isia toko fahasivy amby dimapolo andiny voalohany sy ny faharoa hoe tsy misy Andriamanitra mihaino mpanota zany laha ny andro mivavaka ao fotsiny aleo mihitsy mandeha amin'ny zavatra hafa fa aza mandeha mivavaka atsony rehefa fantara fa mbola mpanota satria ny Andriamanitra tsony mihitsy ny tsy marina ary tsy izy sampy io Isia 59:2 endro ny tanany avatsy foy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy ladalovana fa hamary fa ny eloko areo no hevitra mampisaraka anareo n'Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy ny olona mpanota zany dia miafina aminazy Andriamanitra ny tavany ary ny olona mpanao meloka dia misaraka amin'Andriamanitra izy ka sady misaraka amin'Andriamanitra ianao no tsy mihaino anao izy iza moa zany ny Andriamanitra ho tonononao am'izay sady tsy jeosange ny eloko areo ny hevitra mampisaraka anareo Andriamanitra io ary ny fahotanareo mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy sady manafina ny tavany aminao io Andriamanitra io ary misaraka aminao izy ny aminao mpanota
sady misaraka aminao iny tsy miaraka aminao de ahoana moa zany lazanao fa miaraka aminao izy de ahoana zany ilazanao fa mahafantatra an'io Andriamanitra ianao neo ianao mahita tsara fa miteny milaza hoe misaraka amiko ianao ary miafina aminao ny tavako ahoana ny ahafantaranao zany Andriamanitra miafina aminao zany ny tavany ahoana ny ahafahanao hoe za mahafantatra an'io Andriamanitra io nefa izy miala aminao misaraka aminao ary mampiafina ny tavany aminao ahoana ny ahafantaranao anazy raha izy valiny hoe lainga io ataony olo hoe mahafantatra Andriamanitra zany izy io anaran'Andriamanitra nampianarana rehetrarehetra io de meko anao valiny fa tsisy izy io fa diso daholo por zay le mahatonga an'ireo mpanota zay le mpitona fihevana mpanota ny Andriamanitra efa tsy mihaino anazy aiza mo isy Andriamanitra ihainanao zay mpivavaka ao zay no tonga ny ambasadeur-ny Osiaty lany andro mandeha mivavaka metimety amin'io za manitsaka mitsondra mbola teo vonjeny fa rehefa sy teo vonjeny fa ho any amielo nanatio lalanao ary de de tsisy manaka an'iny ke ianao kosa hoe fa teo any amelo ina moa no azo atao am'izany efa mba nampianty ihany Ziady efa mba nanoro ihany Ziady efa niteny mamonjy anao ha tsy niraranao tsy nihaino fa niavinavina de ina moa ny azoko atao aminao eo fa za de manoro hevitra fotsiny hoe mba mivireny mahinona raha mba miverina am'lay mpamorona aza atao tsara ke miverina am'lay mpamorona de mine raha miverina makany zao raha izay Jaona toko fahasivy andiny faraiky amin'ny telopolo hoe Andriamanitra tsy mihaino mpanota ka ahoana moa zany ianao no ate filazany tsara ndray tsika no mijery Jaona 9:31 jerevantsika iny voninahitra dada Evasio soa Jaona 9:31 zay fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino mpanota mahitsy be mihitsy io tsy mihaino mpanota Andriamanitra ka ahoana moa zany izy ny hoe ianao zay mpanota nilaza hoe za mahafantatra ny anaran'Andriamanitra efa izy raha tsy mihaino anao izy raha tsy miraharaha momba anao ahoana monezanao ny anarany io ahoana moa ianao nilaza fa mahafantatra an'le anarany ianao tsy misy idirany zay mahay teny hebreo zany na mahay teny frantsay na mahay teny anglisy fa mazava ny lalàna Andriamanitra tsy mihaino mpanota tsy misy idirana fahaizana teny pireneny zany fa rehefa mpanota de tsy mihaino anao zany Andriamanitra lalàna ine zany kaiza moa zay misy mpanota hoenon'Andriamanitra io rehefa tsy mihaino anao Andriamanitra ary nitavany aiza miafina aminao ahoana ny ahafantaranao anazy ary io anarany io rehefa novainareo olombelona ka aiza moa ny ahafantaranao io anarany io nefa ianao mpanota tanao am'zany izy zany ny sary omenantsika hoe tsy misy Andriamanitra mihaino mpanota zany fahatelo ny mpanota nke ka avy any amin'ny devoly ka aiza moa nisy devoly iran'Andriamanitra hitondra ny teniny hoe avoay tenarana ty ianao zay mpanota mitovy amin'ny devoly io fanamarena fanotelony olona devoly ny mpanota ka aiza misy devoly andeha hitondra ny anaran'Andriamanitra adverseran'Andriamanitra ve nao ampitondraina ny teniny na izy ara miteny hoe manoera ny devoly ka aiza moa zany zay olona mpanota devoly ataon'Andriamanitra hoe toatra iteniko ty mba mandiny lalina daholo tsika sa mihitsika tonga saina fa zay ny asany Ziady mamerina tsika hitodika any am'ilay tena izy Yahosoany anarany avaka tsika ny teny ny mpanota de avy any amin'ny devoly aiza moa zay misy Andriamanitra ho fantatry ny mpanota ny dika zany io mpitondra fihevana mpanota io ve ay amoaka ny anaran'Andriamanitra marina olona manao maziny sasany olona misikety sy manandro ny sasany moa de olona pakany amin'ny dadarabe miara-miasa am'ireny mihitsy ny arany sasany ary izy etrehtra saika makany doly mba tsy lazako hoe 100% fa tena 100% presque 100% satria za kosany za Ziady ambassadeur-ny Yosoa no mitory foana ary izy rery any de zare eto amin'ity planeta terre reto hoe tsy manota ny miaraka aminay de miaraka aminay Yahosoa ray zany ngeka tena Andriamanitra ny zany zavatra tenena amin'io zany ny hatsarany io Andriamanitra io nge avakitsika ny Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahavalo Jaona voalohany toko fahatelo diny andininy fahavalo vakitsika amin'ny anaran'ny Yahosoa fanaporofona tsika fanompizy zany fanotelony zao ty fa hoe izy Jaona voalohany 3:8 izay manota de avy amin'ny devoly satria ny devoly de manota hatramy voalohany tanao tsara am'zany reny olona mpanota ireny zany de avy any amin'ny devoly reny ka anaran'Andriamanitra hoana moa no entiny aminao mazava fa anarana avy any amin'ny devoly io entiny aminao io ka avy any amin'ny devoly ary izy ko de zay entiny nomeny anao zany avy any amin'ny devoly koa mahatonga saina zay re tenenina atao amin'ny fandaran'ny titry hoe loza fa mihaino feon-demony ianao
Anarana avy any amin'ny devoly io ampianarina eo ampianariny anareo de porofony zany ianao tsy afaka mifahotany io mihitsiny de mazava zany fa matoa zay ady aminy teny hoe afaka mifahotana zay miaraka amin'ny Iosoa de mazava ho azy fa zay le tena miaraka amin'ilay Andriamanitra marina zay ady azy zay le ambasadorany Iosoa zay lay miteny aminareo ty hoe hafa loatra le miaraka amin'ny Iosoa zany ary efa mazava be ny teny le miaraka amin'ny zay ady ihany nao fatanao Iosoa iny satria zay ady ihany no manoro anareo any Iosoa zay tsy hita amin'ny masonareo fa saingy hita kosa ny asa rehetra amin'le olona afaka mifahotana. Fanaporofona fahatelony zay. Fanaporofona faefatra voalaza ny soratra masina mihitsy fa hoe azo omeny ny alika ny zavatra masina. Zay ny voalaza ny soratra masina hoe azo omeny ny alika ny zavatra masina. Ka manina moa zany tenena hoe azo omeny ny alika ny zavatra masina fa iza zany le alika. Lova ketsikely hoe zay tendremantse eo Matthieu 7 Matthieu 7 de amin'ny andininy 7 nga manizera diso ny fitadikiko anazy ojevatsika Matthieu 7 andininy 5 le izy Matthieu 7:6 zany aza omena ny alika zay masina ary aza tsipy an'lonina ny kisony ny vatosoanareo fandrao nitsaka azy izy ka dia hifototra dia miraviranareo ka lay hoe azo omeny ny alika zay masina ny zavatra masina zany azo omeny ny alika ka ny anaran'izany dada Iavasy Iosoa zany hoe zavatra masina satria mahafaka olona mifahotana ka matoa mahafaka mifahotana zavatra masina zany ny anarana ary tsy misy anarana mahafaka mifahotana afa-tsy naran'ny Iosoa rery eto amin'ity planeta Terre ty ka raha zavatra mahafaka mifahotana zavatra masina ny tika zay ary ny fahamasinan'le anarana sy ny herin'le anarana mihitsy no mba tonga ny olona rehetra afaka mifahotana rehefa miaraka amin'ny Iosoa zavatra faratampo mahafinaritra daholo zany tena mampibitabitaka mihitsy zany de ozy ny tenin'Andriamanitra hoe azo omenina an'le alika io izy ny zavatra masina tahaka le hoe ny devoly nge ny mpanota nge de avy amin'ny devoly ka izy Andriamanitra zay mpiasa devoly eo ohatsy hoe verina kely am'izay ny devoly aza nataon'Andriamanitra roana hoe manoera ny devoly no ke jerevantsika izy teny zay eo jerevantsika kely hoe any amin'ny bokony Jakoba any nga manisy zay da jerevantsika kely lo jerevantsika kely manoera ny devoly de andositra anareo izy ya Jakoba 4 andininy 7 Jakoba 4:7 ka de maneke an'Andriamanitra azy nareo de manoera ny devoly de andositra anareo izy raha io Andriamanitra io zany nametraka fa ny olona mpanota rehetrarehetra de avy any amin'ny devoly de ozy Andriamanitra hoe toerina nanaovana andray ka raha io Andriamanitra io zany niraka ny olona anohitra anazy maika avefa anohitra devoly zany maika ave fa io Andriamanitra io zany tsy anapotika ny mpanota ka raha Andriamanitra manapotika ny mpanota satria roay ny devoly ahoana moa le olona roany no asiany mitondra ny teniny hoe tiery le anarako hoeto de ampianarin'ny olona nefa le olona milaza fa mpanota avy any amin'ny devoly ny dikan'izay ny devoly nasian'Andriamanitra roana ka raha ny olombelona aza nasian'Andriamanitra mandroka devoly manohitra devoly manahoana reo Andriamanitra io ny anontaniana raha mety miara-miasa amin'ny devoly Andriamanitra io de tokony tsy nyroany ny devoly fa naverany mipetraka tao amin'ny lanitry tao fa matony roana ny devoly tsy miaraka amin'ny devoly zany mihitsy io Andriamanitra io tsy miaraka amin'ny mpanota ka ireto mpanota zay milaza fa mitondra tenin'Andriamanitra reto ireto mpanota zay milaza fa mahafantatra ny anaran'Andriamanitra reto n'Andriamanitra azy am'teny hoe roa ihany reo satria miara-miasa amin'ny devoly izy satria mpanota avy eny amin'ny devoly ahoana moa izy milaza fa mitondra tenin'Andriamanitra ka mahafantatra ny momba ny anaran'Andriamanitra zay le aza mety ho fitahany ianao fa manoerany zany rehetra zany tena manoro hevitra anareo mihitsy hoe tsisy solution tsony ty resaka mpanota ity na nareo miaraka amin'ny dada Iava miaraka amin'ny Iosoa nanareo zany de tsy haiko zay andehanareo fa fa malalaka lalana makany amin'ny hera manoro hevitra zay adia hoe tena tsy mety tsony za tena miteny hoe aza mandeha mivavaka tsono fa tsy mety nazara zao miantso mitondra fihevandreo hoe mba revizio ny lalana makany amin'ny lanitra ny lanitra aza mamitaka olona tso fa tsy mety ane na anareo raha mba manavota tena fa aza manao ny sary ratsy itsono ho faty ane ho anareo zany hoe tena miantso ny olona rehetrarehetra mihitsy zao hoe tena mba midira ho any rehetrarehetra na vahiny any ampita-dranomasina anao any am'izay ranomasina rehetra misy anao any
na ny Amerika ianao, na ny France, na ny Angleterre ianao, na ny Chine, na any Inde, na ny Indonésie, na ny Brésil, na ny Côte d'Ivoire, na tsy haiko tso zay misy anao any, na ny Argentine sy ny maro samihafa any, na Sénégal any, aleo anatin'ireny Ioso amin'izay. Ina tsony andehanao mivavaka. Efe tsisy Andriamanitra afaka manome zavatra tsara ho an'ny mpanota zany, tsy misy anome zany, de porofony zany ake nareo tsisy afaka amin'ny fahotany io e. Ino ny marika an'io tsisy mihaino zany nareo? Tsy mihaino anareo na mpitondra fivavahanareo na izy niza, tsy mihaino anareo zany izy. I Andriamanitra ny tiako tenao fa tsy mpitondra fivavahana zafady. Le Andriamanitra marina io tsy, lay tompony soatra masina io tsy mihaino anareo zany. Zahatra diso daholo mety le mpitondra fivavahana aminareo. Fitapitahany fotsiny eny nareo. Zany ake niteriko hoe mba miverena am'izay. Dahoary itsaveantsika le hoe azo mehainy alika zay marina, zay masina. Fa le alika ka aizy. Tsy manohatra amin'ny olona amin'ny alika mihitsy sanatria fa le ten'Andriamanitra no miteny an'izay dia ratsika le izy. Fa zay ady azy zany aza hamonjy ny olona koa na moa zany anohatra nareo amin'ny alika fa le sary nomen'Andriamanitra no azafaiko aminareo hoe ny alika zany dia voakilasy any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe any ivelan'ny fahatsarana zany izy. Any ivelan'ny asoavan'Andriamanitra izy. Any ivelan'le misy an'Andriamanitra izy zany dikan'izay. Efa toy hoe any ivelan'ny alika. Tsy miara-monina amin'Andriamanitra izy tika azy. Fa matoa zany ny ambassadeur-ny Ioso tena navitana nafaka olona miara tamin'ny fahotana ry na tafaverina ny olo iaraka tamin'Andriamanitra satria izy tafa afaka tamin'ny fahotana ankonan'Andriamanitra zany ambassadeur-ny Ioso zany. Tade manome valy aminareo tsy avety aminareo io satria raha avety aminareo zany ambassadeur-ny Ioso zany dia mpanota ohatra anareo koa ny navoakany. Fa rehefa tonga ny ambassadeur-ny Ioso dia namoaka olona ary namokatra olona ho tsy mpanota intsony dia tsy mitovy amin'ilay mpitondra fivavahana le hitanao hatramin'izay izy fa hafa izy. Satria ny lalàna mihitsy ianao ngeny siko mamaky an'ilay lalàna zao e. Jereo ngeny bokin'ny Apokalipsy. Apokalipsy toko 2:20 ny avaketsika izy 5:5 manizera sy diso ilay ny fitadiditsika. Ie, Apokalipsy 22:15. Fa ny ivelan'ny alika sy ny mpanody ratsy sy ny mpitsangatsanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy ary zay tia lainga rehetra sady mpandainga. Nataon'Andriamanitra mitovy amin'ny kilasy ny alika mihitsy zany ny mpanody ratsy, ny mpitsangatsanga, ny mpamono olona. Ka ny mpanota ny dikan'izay, ny tia lainga sady mandainga, ny manompo sampy sy ny mahasomefa dia ny kilasy alika daholo izy. Ka ny ateo alika zany dia ny mpanota ny dikan'izany raha tsy ianareo manolo izay manaraka ny fampianarana. Alika zany egalina mpanota. Any ivelany reny izy ny ten'Andriamanitra, any ivelany daholo ny mpanao ratsy rehetrarehetra ary ny kilasin'Andriamanitra ho tahaka ny alika. Aveko tsara fa ny soatra masina ho ano miteny an'izany fa tsy zany. Vakio le Apokalipsa 22:15 dia hitanareo tsara fa tsy zany no miteny an'izany fa le soatra masina no miteny an'izany fa tsy ambassadeur-ny Ioso zay ady akory. Kanefa noho ny amin'ny ten'Andriamanitra misy ady dia tsy maintsy mamaky ary maro no matoa napetrany teo. Tsisy afaka mandany zany. Kanefa sy te hipetraka anatin'izany plasy io lasa alika zany dia aleo tena miverina makany amin'ilay marina e. Raha tsy loatra nge ten'Andriamanitra io e. Ary nareo ne mbola afaka miverina daholo mba tsy ho lasa an'izany, tsy hipetraka amin'izany toerana zany e. Azonareo tao tsara miverina manatona ny Ioso mba tsy ho mpanota intsony fa tena mafy be nge le teny dia za nge manake mafy le teny. Ka tsy hitako lay tompony ity soratra masina ity no miteny an'io ka inona moa no ho avalinao? Za aloha tsy afaka mamaliko tenin'Andriamanitra io, ary ianao koa nga afaka mamaly. Raha vao mampiasa an'ity baiboly ty ianao dia ao anatin'ny soratra masina anao nge zany fa tsisy namorona e, bavaka io koa ny ianao. Dia sa miara mahita tsika. Fa le any ivelany zany ty voalaza ity. Ny any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra zany tsy mahazo ho ampitoviana amin'ny olona normal intsony fosy Andriamanitra hoe alika re. Zay any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra eto. Ka zany no mahatonga na miantso atsika hoe tsy azonao foanana mihitsy nino teneninao. Fa même kilasy ato na ny mpanody ratsy na ny mpijangajanga, ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy, mpandainga rehetrarehetra sy ny manao zavatra tsy mety rehetrarehetra zany e. Dia nampitovian'Andriamanitra amin'ny alika. Dia mba miteny anao zany hoe mba tsy hitovizanao amin'izany tena mba mialahy. Mialahy amin'le toeran'ny mpanota e. Mafy loatra le teny nefa tsy hita hoe ataona mandala an'io. Tsy ady tsy afaka mandala an'io zany mariniko ary tenin'le Andriamanitra marina zay dadako io, za tsy maintsy mamaky an'io. Fa marina ary ianao ny tokony tonga saina mba tsy hipetraka amin'izany toerana zany intsony raha mba teo vonjena ihany ianao.
Fa rehefa tsy mety ho vonjena moa anao dia tsy hitako izay ho tenenina. Nino ianao mandeha makany am-piangonana mivavaka, jereo io teny io e. Même classe ingereo e. Ka zay no mahatonga ana miteny hoe ny olona ny ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra zany tsy azo ampitondrana teny. Matoa zany ny ambassadeur ny Joshua nitondra nyity teniteny afaka amin'ny fahotana ny olona. Tsy mpanotatra anareo izy ny dikan'izay. Fa raha mpanotatra anareo ny ambassadeur ny Joshua dia mpanotatra daholo ohatran'ireny nampianarina ireo mpitondra fivavahana ireo daholo. Ny olona rehetra izay niaraka tamiko ihany koa. Saingy izay niaraka tamiko dia niaraka tamin'ny Joshua, ary izay niaraka tamin'ny Zeadia, niaraka tamin'ny Joshua, afaka amin'ny fahotana daholo. Fa ianareo olombelona rehetrarehetra kosa izay nampianarinareo mpanota daholo. Zay ny profo fa avy eto an-taninareo. Izay rehetra olombelona teto an-tany dia milaza fa mpanota daholo. Ny ambassadeur ny Joshua iry ihany no miteny hoe tsy mpanota izay miaraka aminay. Mazava fa ny ambassadeur ny Joshua iry ihany eto amin'ity planeta Terre nareo ity, eto amin'ity tontolo nareo ity no niaraka tamin'izany Andriamanitra marina izay nahafaka tamin'ny fahotana zany. Io le teo hoe Yahoshua ilay zanany ary dada Malayayava ilay ray. Zany le tena izy zany. Fa zay rehetra nampianarin'ireo olona mpanota reo, ny Andriamanitra nitoriany taminareo raha Andriamanitra tsy izy. Manompo Andriamanitra tsy izy nareo, zay ny profo fa tsy izy io Andriamanitra nareo. Satria izy ara-mpanotaka. Ary profon'izany, nareo tsisy afaka amin'ny fahotana io. Zava-marina zany. Zao raha vakitsika farany amin'izay le ten'Andriamanitra hoe any ivelany alika Matio 7 andininy 9. Matio 7 fetsika vakina kely. Matio 7. Satria vetantsika tsara amin'izay le hoe inona moa zany ten'Andriamanitra amin'ilay alika? Dia zao le any ivelany. Aza omeny ny alika izay masina. Ka ny zavatra masina zany eto dia tsy azo omeny ny alika io zany soratra masina. Zany hoe tsy omena ny olona mpanota, tsy omena ny olona ny ivelany. Ka ny olona mpanota zany tsy mahazo mitondra tenin'Andriamanitra ny tena izy. Fa raha mitondra izy dia mpamitaka iny. Raha mitondra izy dia olona mamorika olona ho any amin'ny helo, satria zay ampianariny rehetrarehetra eo dia lasa mpanota daholo, dia hitsipy makany amin'ny helo daholo. Ny anaran'Andriamanitra hoentina mpanota no mitondra an'io tsisy eo anarana io. Zany tsisy mamarina azy anarana tononareo hoe Jehova, Yahvé, satria mpanota daholo nanome an'ireny. Zay rehetra ny tenareo hoe Yahova, Yahoo, mpanota daholo nanome an'ireny, tsisy izy daholo ireny. Satria dia ny aingana avy any amin'ireny anarana diso rehetrarehetra. Taony hoe Jesosy, Jesoa, Jésus, Jizasy, anarana avy any mpanota daholo ireny. Diso daholo ary profon'izany mpanota izay niaraka tamin'ireny. Yesoa, Yeso, zay rehetra ny antso an'izany mpanota daholo. Dia tsisy Andriamanitra miaraka amin'izany. Satria izy miteny hoe azo omena ny alika izay masina. Ka ny zavatra masina tokoa hoe omena ny alika izy ny ten'Andriamanitra. Dia valy teny men'Andriamanitra dia zay hoe za tsy manome an'izany. Dia zay ny profo fa zay olona rehetra nitondra an'izany anarana zany ka mpanota dia anarana avy any amin'ny devoly daholo iny menareo. Satria izy avy eto an-tany izy ko. Anaran'Andriamanitra tsy izy niforoporoniny niaraka tamin'ny devoly teto menareo. Satria Andriamanitra tsy mihaino mpanota. Izy raha miteny hoe manoera ny devoly. Satria le olona mpanota dia avy any amin'ny devoly. Tokony toerana koa zany ireny ny dikan'izay. Ka izay no tonga namitenareo hoe ny fahendrena manorevitra Zeadia tena aza mandeha makany amin'ny toerana efa tsy izy trony. Le mpitondra fivavahana efa mpanota, tsy mahafaka anao tamin'ny fahotana. Le mpitondra fivavahana efa mpanota, mitondra Andriamanitra tsy izy tao aminao. Profon'izany inainao koa raha mpanota, ohatrana azy koa mpanota. Samy mpanota ave afaka olona fahotany. Tsy lozika zany. Misaoranareo any Yahoshua fa tonga eto ny ambassadeur izay ny rahany tondra ny zoatsarana lehibe zao. Matondra io zany ny ambassadeur ny Yahoshua Zeadia na afaka olona tamin'ny fahotana dia tsy mba aveto aminareo eto izy ny dikan'izay. Fa raha aveto aminareo eto amin'ity taninareo eto izy dia ohatran'ireo mpanota reo ihany koa ny zavatra natao. 2 arivo taona izy zay. 2 arivo taona zay mpanota daholo no rehetrarehetra. Tsisy afaka atao na andray aza. Amin'izao fahatongavako izao nge vo heninareo ry afaka amin'ny fahotany. Be dia be ary mbola metraka fanontany hoe possible ve zany? Fa dia nalazaiko anao hoe possible zany. Ary numéro 1 amin'izany tsy mahay manota an'izany dia ity ambassadeur ny Joshua Zeadia hitanao ity. Matoa zany mitona ny ho afaka amin'ny fahotana satria zany no afaka. Ary zany tsy mahay manao an'izany tsony. Fa raha ny ambassadeur ny Joshua moa manao an'izany. Aiza moa izy afaka an'ireo olona ireo.
raha tsy marina hoe zany fa matoy ny ambassadeur-ny Joshua zay miaraka taminy afaka amin'ny fahotana ary tsy manota intsony a tonga eto le fahamarinana hitanareo le tena tsy manota intsony tonga eto le Joshua le tena amin'ny fahamarinana voninahitra anazy mianaka mandrakizay dia tada Evasy Joshua anjaranao no manatona miantso ny olombelona rehetrarehetra zay adia hoe manatona fa efa tombotra loatra anie ny andro ratsy be nge ty zahatra misy amin'ity tanareo ty fa miantsoantso zay adia hoe miverena dao hiaraka amin'ny Joshua am'izay tsara loha raha mantsy Joshua tsara loatra izy tsy mahafinatinao ve zany to afaka mifahotana zany izy amin'ny olombelona normala ny teny fa ratsy zany fa ny olona tsy normala ny teny hoe ratsy zany fa raha mbola olombelona normala ihany anao dia teny hoe tsara ny afaka mifahotana ary irina mafy ny tonga am'izany sehatra zany tsy irina ntsony fa tongava dia hitanao zany atsarana zany tsy misy afaka miala amin'io Andriamanitra marina io zany ange zay nitenena ange tsy misy tanteraka anjaranao sisa manapa-kevitra sy adia miantso anao ary tena miantso ny fananao didina ny fanan'olombelona zay ho any aminay mienohany zao teny zao ary miverinaingana fa ianareo miantona tonga ny Joshua maty teo amin'ny azo fijaliana amonjy an'le fanao any amin'ny lantilanitra metezo vonjeninareo azarina natao raraka tany zao famonjena zao fa tena fitiavana anie zao tena fitiavana amonjy ianao mihitsy menanao daholo mipirofo ny soatra masina hoe matoa afaka ny fahotana ny olona nahitan'le olona avy any amin'ny le hoe ankonan'Andriamanitra ianao ny ankonan'Andriamanitra ty hitanao ty satria ny avy any satria ny any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra tsy azo mena an'io anarana io dia tsy afaka ny fahotana zay miaraka am'izay olo zay satria any ivelany izy tsy omena tenin'Andriamanitra marina izy zava-tisy daholo ny azony avy any amin'ny tevolony ray fa matoa ziadia naafaka olona tamin'ny fahotana ary tena tsy mpanota ntsony zay miaraka aminy ary tsy meminao ratsy ntsony dia izy indray le tao amin'ny ankonan'Andriamanitra tao anatin'ny valan'Andriamanitra teo akaikin'Andriamanitra nyteka zay mazava ho azy fa tsy evety aminareo zany ambassadeur-ny Joshua zany mazava be ny sary jerevana fa raha mbola avety aminareo zany ziadia zany dia ny ambassadeur-ny Joshua zay hitanareo dia tsy maintsy mpanotatra rehetrarehetra daholo ny résultat io fa misaorany avy indrindra nahita ny anakaiky avy any amin'ny lantilantinareo iaingany mba tsapany atsaranareo fa tsy avinavina ohatra hoe ahoana koa mampitombona zany jereo ny asa na Joshua raha tena zay hoe rehefa tsy minoa mba minoany le asa nataoko taminareo ary marina be ny teny osa hoe rehefa tsy minoa zay tenembonareo mba jerevo le olona afaka mifahotany eo mba ny masinareo ngeny izy efa aminarivona ngeny afaka mifahotany eto amin'ity planeta terre ty ary rehefa mandeha manerana azy tontolo zao nge zao le tena rehefa maro ny olona resy lahatra mahany ivelan'ny fanjaka any ivelan'ny firenena zay hipetrahako eto am'izao ty zao hoe satria eto Madagasikara no mipetraka fa be dia be repetin-dranomasina fa mandray ny fampianarana sady vovonjy anjaranao mba mandray ny famonjenao anao holavinao ve ny pirofo menanao dia hoe matoy misy ny fanafana fahotana rava ny devolony dikan'izay ary raha misy ny hery mandrava ny devolo voalohany indrindra dia zay maresy ny fahotana fa tsy kone mavita manao fagagana sy fanasitrana dia voalohany nge mametaka anao am'izany izy samy izy io dia mody fitany io anao fa ny tena afantarana fa tena ao ny hery sy ny force sy ny puissance ary hatrany amin'ny pouvoir rehetrarehetra satria pouvoir adolo na fandadavandano ny fahefana etrampitany tia zay ny fahefana sy ny heriny zay ary ny misy ny hery dia ao am'izay mavita mandrava ny devoly ary ateo mandrava devoly dia mandrava ny fahotana fa ino zatra tsy ho vitany devoly mihitsy mantsy io tsy misy devoly hitonanao lasa tsy mpanota zany ahoana sakafo ny arave ny fahotana ve dia izy hoe hitondranao any am'izany ny devoly dia tsy maintsy mampanotanao foana zay na tonga ny vavanao ny teny hoe tsy misy an'izany tsy mpanota zany rangah fa tsy maintsy mpanote ka zay le devoly niaraka taminao izy io mampiteny ny vavanao io fa ny eo anatinao nefa mba tonga saina hoe tsy marina nge zany sary zany kosany ka izay misy le fahamarena zao hitanao zao manatona ny Joshua zay ny teny fa dia miraso atsika rehetra samy teny Joshua ny ambassadeur-ny Joshua samy hotahiny avo indrindra anketrika dia iaiava azy ary samy hotahiny Joshua ary dia miraso atsika indray iainy toy ny fampianarana manaraka indray to tsika ariva afakary sotra betsaka dada Maria va noho ny amin'ny teninao tena fitiavany ianao ary tena mamonjy ny olona rehetra manerana an'izao tontolo zao miantsoantso mihitsiny ilay nirahanao dia ilay zanakao malalanao ilay tianao
ilay zandrinao ihany koa Jehosoa. Tsy mitsahatra ny miantsoantso izay ady a, ary miantsoantso ny fanahy izay iverinao any amin'ny lantilanita rehetra, ary voafidy iverinao any amin'ny lantilanita rehetra. May nareo miaina fa izao ny antsoantso anareo midira faingana, aoka tsisy hitaredretra intsony fa tomotra loatra ny fotoana. Jehosoa mangataka aminao zay ady a, mba haniraka mandrakariva ny fanainao masina ianao, tsy hijanona mihitsy ho amin'ny famerenana ny olona hitodika ao any aminao Jehosoa, amin'ny alalan'izao teny sy fampianarana izay nomenao zao. Fa ianao ny tompony io teny io fa tsy zaza, ianao ny naniraka azy, manao ny asanao fotsiny satria za ny rahanao, za avy any aminao. Da io zao teny zao mba tsisy ouvrier intsony, fa mbo tafapaka any amin'ny sofiny olona sy ny sainy mba hitodiany ho any aminao. Voninahitra anao dada Malahiava, voninahitra anao Jehosoa, vonjeo ny olona Jehosoa. Mangataka zay ady mba tsy ho very mihitsy ny rehetra maniry no any aminao. Aza dia fa mangetaheta nitodika ho any aminao dia mehoery hiazakazaka hiditra amin'izao fanjakana masina izao. Amin'ny anaranao Jehosoa anao izany vavaka izany. Amen. Dia miraso antsika samy teny soa. Izay zany ny fampianarana izay niarahantsika tamin'ny teny ity, dia metraka mandra-piresaka ao amin'ny araka indray.